Miarabantsika rehetra hoe mpanaraka ny pejy ary ho antsika izay mitovy hevitra aminay atao anatin'ny gardien de la révolution no andraisana fitenenana eto. Teto omaly dia niresaka ny amin'ny fametrahana ny toe-tsaina gardien de la révolution izay ozintsika hoe atsangano isaky ny fokontany, atsangano isaky ny elakelan-trano ny andromaso pirenena. Révolution, gardien de la révolution. Zay ny dikany gardien de la révolution, andromaso pirenena. Mitovy amin'ny andromaso pokon'olona, sarotiny amin'ny zavatra efa azo. Tsy mbola tafavoaky ny alatsika ka tsy afaka misioka. Averiko ndray, tsy mbola tafavoaky ny alatsika ka afaka misioka. Aza manadino ny tantara. Niangavy ny filoha ajaina colonel Mikael hoe ajanono aloha ny 13 mai mba ahafahantsika miverina miasa. Marina ny azy, ilaina miodina ny firenena. Fa ny teny kosa hoe tsy maintsy apetraka ny opération Néhémie. Néhémie dia ny hoe sady miasa no miaro ny tanàna. Fa tsy hoe miasa fotsiny ianao nefa ny olona mitatitra ny zavatra zay nambolenao. Zany hoe tananao anaka amin'ny ilany zany tamin'ny andro Néhémie mitazona sabatra arovana ny zavatra efa mba miorina ary sady manao ny asa. Dikan'izay zany vigilance ny ilaina fa tsy hoe naifa fotsiny. Ka eto zany opération tsofiny Anjomaro ataonay mahitsy ny resaka. Mahasarym-piaro atsika rehetra io tolona io, atsika io tsisy tompony eto. Tsy afaka hiteny ianareo zay eo amin'ny fitondrana sambrero ianareo io. Tsy afaka hiteny ianareo tsy fantatro ankolafiniza fa atsika malagasy io fandreseny io. Dikan'izay samy tompontsika ary samy sary-piavo. Manaraka an'izay, ny zava-misy hitan'ny masotsika ankehitriny dia zao hoe tsy afa-po izahay ato amin'ny gardien de la révolution tsy amin'ny vokatra akory. Eto ma tsy misy miteny hoe avelao aloha iasa izy fa voaray volana. Tsy any amin'ny resaka résultat attendu, tsy olona adala akory zahay, tsy olona sanana akory zay ka tsy alala hoe rehefa mamboly dia tsy mamoa ao anatin'ny ray andro. Tsy any resaka ary aza vily any ho anareo mpanasoaso sy mpanafisafo reo. Avelao aloha isa voaray volana fa inona ny vokatra ekatra anatin'ny ray volana. Aza avily any resaka. Fa ny resaka eto dia zao hoe ny trano tsika misy miditra ankeriny dia hoe avelao iandro ray volana ho iteo raha tena vaky le trano na tsia. Zay ve le izy? Hoe misy mikotrokotroka le varavaranao zany, misy manafika ny trano. Dia hoe aza misy metsika fa mbola voaray volana zay, avelao vaky tsara. Dia rehefa very daholo le fananana zay tsika voanao inventaire hoe lasa tao daholo ny akoso ny vorony, lasa tato ny télé, lasa ny bisikilety. Dia zay vao andehanao fitoriana médecin après la mort. Fa tsy voaheninao hoe misy mikotrokotroka amin'ny varavarana dia mitsoka sifflet ianao. Dia apretinao ny jiro dia miantso vonjeo ianao dia miantso polisy ianao hoe vonjeo fa misy manafika ny trano. Fa tsy hoe aloha vaky tsara azotsika antoka hoe tena nisy namaky le trano. Ohatrany le toe-tsain'le olona avelao iandro ray volana. Ny resaka eto tsy hoe andraso roa volana isy vokatra. Tsy any ny resaka. Aza vily ny resaka asa any amin'ny antoko politika hafa angamba an'izay tadiavina mitady résultat au anatin'ny 2 mois. Nous on n'est pas dupe. Tsy any ny resaka eto. Tsy hoe inona ny résultat en 2 mois fa rehefa maka décision anao tsy miandro 2 mois zany. Inona le décision? Mbola olo ny andro Rajoelina daholo miaraka amin'ny colonel Mikael amin'izao fotoana izao. Nettoyage fao be ny takinay. Zay ny dikany hoe tsofiny Anjomaro. Mbola hodidin'ny lo ianao mon colonel. Diovy ny tanàna. Diovy ny tanàna. Zay ny takinay gardien de la révolution. Mbola zala midragidragy daholo reo manodidina anao reo esory. Manakarena olona ny malagasy, manakarena olona ny mpitolona. Mbola olony TGV daholo, za tena ataoko mahitsy be, olony TGV daholo ny akamobiazany ao fa mikamofla. Reny colonel nandeha namangy tany amin'ny faritravarotra dia mbola mandeha sa mandray tanana azy ao ilay rangahy, izy moa le rangahy le potapota kely le mpanao vava ao amin'ny Facebook iny, tsy tahotra tsenatra. Dia milahatra ery amin'ny officiel ery.
tany fianaratsoa le zandrikely tanora ranao vava hoe tahia anareo tamin'ny fotoanany tolo zao aby nareo vao mody miedimediny ety amin'ny saine nahazo menasy moa le boikely am'izao amina manam-pahefana anankiray satria mbola ry zareo daholo manodidina anareo reo io ny dikany hoe tsofiny anjomara ary vahoaka malagasy tonka tsy madio ny tanàna grand ménage ny takinay diovy zay tsy miteny hoe aizany jiro tsy zay ny resaketro zay tsy miteny hoe aizany trano tsy zay ny resaketro mbola ra dans 2 mois tsika miresaka an'izany satria zay ny delenimeny président fa ankehitriny de zao hoe esory daholo reo tsy manjary tsy valahara manodidina anareo reo zay no tsofanay ny anjomara ka de miantso ny malagasy rehetra zay resy lahatra am'izao fotokevitra zao hoe raha mbola hitanareo fa mbola misy olona miaodiaody manodidina ny filoha ka tsy tokony ho ao anatin'ny fitondrano mahitsy beny a dia tsofony anjomara na koa tsy avy amin'ny fitondrana direct fitondrana teo aloha fa par intermédiaire mampiasa canalisation député sasatsasany ao amin'ny assemblée nationale izay mpitondra teny ireo olony teo aloha de mikamofona ao amba rany natao hoe cheval de Troie misy zany matoa zay miteny eto misy mpitondra fivavahana tsy tanonina anarany eto aho zay ray petsapetsa amin'ny mpitondra teo aloha ka mahay miresaka any amin'ny fitondrana any ambony any misy zany matoa zay miteny eto dikan'izay zany de zao hoe mbola maloto ny tanàna il faut faire un grand ménage ka zao no antsonay ny tolona tsy tapitra zay tsy mitolona contre ny président fa zay to mitolona contre ny olona manao infiltration ao anatin'ny fitondrana ary miditra ao anatin'ny fitondrana io mba hanadio tena ary hanimbatsika de andrasanareo ro volana efa tafapetraka any amin'ny apetraka reo maika be tsika hanendry azy directeur na service arianany de omenareo azy ny poste clé rehetrarehetra de ho gaga anareo rapitso rehefa apokan'io eo vao samy gaga dolo hoe ay fa nisy inona ka ozynareo aleo iandro ro volana ko inona ny vokatra ho azonareo anatin'ny ro volana raha olona efa tsy manjary olona lo nomenareo poste any amin'ny toerana tompona andraikitra any de izy avy eo ny saboté anareo ao anatin'ny ministère c'est si simple que ça inona ny vokatra andrasanareo anatin'ny ro volana raha reny olona reny no apetrakareo any amin'ny ministère ary mbola manjakazaka sy any amin'ny sampandra-ra-panjakana saripady rehetrarehetra ka ny antsonay de ty raha hitanareo fa marina ny zavatra lazainay ary zay tsy ao anatin'ny antoko politika hitanareo tsara daholo angamba ny ekipa ato ary zay tsy ao anatin'ny Gen Z na Gen Y ka mety ataonareo hoe reto angamba le olona le tsy nazy toerana de menimeny zay zao ny akabazanay aty ivelany daholo fa misy any Madagasikara donc tsy ao anatin'le hoe kajikajy politika tsy any mihitsy de ty samy isaky ny fokotany misy atsika any amin'ny tanàna misy atsika karazana antsovonjy nataotsika zao zany zay le hoe tsofiny anjomara tsy fikomina tsy fanakorotanana fa antsovonjy amin'ny mpitondra zay everina fa mbola manana fahalalana sy fahendrena hoe hahafatanao an'io io reo olona manodidina anao reo olona lazainao fa mpiara-miasa aminareo efa miketriketrika hatram'izao zao ny transition tsy mbola misy resaka mihitsy ny assise nationale ary zay mba mare fa ohatra misy zavatra efa vitavita zany any ambadika any efa misy feuille de route amboamboarina any ambadibadika any de mody hamory olona telo sefatra anareo ao Paris hamory olona telo sefatra ianareo any amin'ny je sais pas any Allemagne de hoe reto ny fekevitra tapaky ny diaspora malagasy reto ny fekevitra tapaky ny malagasy tarianana de modimody hoe asina saratra on connaît le schéma on connaît le système mafieux nampiasainy teo aloha satria matoa zany ny fomba fiasa de satria mbola olony teo aloha daholo ny conseiller anareo n'entrez pas dans ce jeu-là aza miditra ao anatin'izany fandrika zany ka zay dia miantso eto hoe mangataka zahay
ho atsika malagasy rehetra na ovina any misy tsika tsy manakorotana tsika tsy mpigrevy tsika tsy mpanakorotana any amin'ny tanàna misy anareo any isaky ny fokotany zay le hoe esprit le gardien de la révolution tsofony Anjomara de alève sary alève vidéo de alefa satria aminay hanaovanay ny fandamina rehetra ho aparitaka eran'izao tontolo zao de mazava ny fitakitsika hoe aizany assise nationale inclusive fa tsy assise nationale entre anareo hoe nareo team nareo HVM ianareo tsy fantatro tsony zay parti politique reo mantsy tsy matinay lolo reo fa inclusive ny olona rehetra ny mpandala fomban-drazana ny tsy haiko daholo ny artiste tena izy ny vahoaka tsy mandadana tena amin'ny 13 mai ny tolony fa azamboamboarina hoe misy olona fatendrenareo olona folo titinareo metimety aminareo ao ananinanao de ino hoentinareo makany ary koa misy bataina zay moa tsy fanao le teo aloha hoentina avy any amin'ny camion avy any de makato zany rehetrarehetra zany fitiavana amin'ity fitondrany ty ny tenenako eto na de maherihery fiteny azaho misy mantsy efa mamadika resaka any hoe ny GDLR na ny gardien de la révolution dia opposition satria tsika tsy zatra miain misofotsika natao hoe opposition tompoko de tonga de miteny hoe zay tsy makasitraka ny fitondrana fananay de miteny hoe raha zao zavatra fandehany zao dia tsy maharitra roa taona io dia roa volana koa de maty momoko satria maninona ny manodidina anareo dia olona tsy manjary daholo zay le izy ka dia alay vidéo raha ohatra ka mavorinareo any amin'ny fokotany eny amina terrain de foot any amina trano grande salle zay misy anareo tsika tsy on est pacifique ary tsika tsy hoe on est là pour contre le pouvoir non fa on est là pour rappeler au pouvoir ouais c'est grâce à nous que vous êtes là zay izy c'est grâce à nous que vous êtes au pouvoir donc écoutez le peuple fa tsy ireo matretre manodidina anareo reo ireo manana agenda politique reo ireo amin'ny assemblée nationale zay fa vendu reo ireo ny gouvernement zay fantatray fa ny akabiazany dia natolotry ny olona amin'ny antoko politika zay efa ray petsapetsa tamy teo aloha vendu donc zay tsy matoky saka rehefa trondro ny loka teninay foana zany ka de miantso ny vahoaka malagasy rehetra raha eto amin'ny gardien de la révolution tsofony Anjomara any amin'ny tanàna any symbole io tsy nio amin'ny olona fa symbole isy fiatraikany raha manana vuvuzela nareo ampiasao raha manana sifflet nareo ampiasao raha manana Anjomara moa vao maiky tsara zay fomba iantsoantsontsika dia raiso vidéo raiso sary de lefaso aty aminay zay miantso amity ty hoe etsika tsofony Anjomara ty mbola averiko indray amboary les communications nareo mialatsiny tsy te hanao teny mavesatra les communications nareo manao lecture première degré hoe rapasy mbo voaray volana de anao ino de te hiteny aminao aho rehefa manomboka marary anao manomboka mevona de hoe alao izy tena rary tsara zay vao mena fanafody alao izy efa mandady mihitsy zay vao hoe fa inona ny kena retinao fa tsy ino izy fa manomboka misy température io izy fa manomboka misy lelo ny orona io izy fa manomboka misy courbature de tonga de mandeha dokotera fa tsy hoe source oxygène vao hoe vonjeo zahay zay masa fanaotsika gasy koa matetika matahotra dokotera efa tsisy hevitra tso vao entina amin'ny hôpitaly de ohatrizay koa le toetsaina hoe vao ray volana io tsy fantatrao fa ao anatin'ny ray volana efa mipetraka daholo ny olon'ny fitondrana teo aloha infiltré antanionga herajonary mampianina fa zany napirodana ny fitondrana infiltré tsy mahay makalesona avetsika tamin'ny lasa tsy HVM fa nahita an'izany daholo tsika tamin'ireny fotoanandrony reny infiltré ny cadeau empoisonné ty fanomezan'ny olona tsy fatapatatra tapitapika ao sasany
reo karanareo manome volanareo hoe ty mba fampandehanana ny firenena de fantatra zao fa tonga de olanao trafic d'influence zay ny mahatonga any teny hoe de façon directe ou indirecte dia mbola gangrene ny zavatra misy zany ny lohany ety ambony atsika vahoaka fa ny aty amin'ny tongotra aty amin'ny base mbola ho an'le fitondrana teo aloha zany natao hoe géant au pied d'argile raha tsy fantatrareo géant au pied d'argile ka raha hamely anao ny adversaire tsy le ty amin'ny lohany volamena tsara tare io masika olona mivavaka be président tena tian'Andriamanitra olona marina ok fa ny ao amin'ny tongony ao ny ao amin'ny tongony ao ambany ao mibanaka be ao na tiako teneniny jerenao mandeha manandramaka anareo vahoaka za tsy teny zavatra betsaka mandehana any amin'ny ministère any amin'ny sanareo any any amin'ny service any amin'ny région mandehana any amin'ny service any amin'ny mbola iza daholo ny olona any ataovy ny inventaire sao de zany la zanareo fa mamorona iza daholo ny mbola responsable any donc nettoyage total takinay fa raha mbola reo any mbola reo daholo ny ao mpiara-miasy conseiller sy ny sisa tsy mety manimba zavatra ka dia tsy janona ela aho fa miantso ny mpiray tanorazana rehetra naharary atsika loatra iny 25 septembre iny sy ny toyany anjao mbola misy namatsika nety nanapita andranomasina adinareo le vehivavy moa izy iny lay voatifitry ny fitombenany tsy fantatra zany na hipetraka tsony mandrakizay de zany ve vitany akamakama fotsiny zany ve de vitany fotsiny hoe ka efa nibabika izy efa nifony izy de mba le fero non y a pas de ina ny filazana zany y a pas de pardon sans réparation y a pas de pardon sans réparation mamelany ozy izy le tenina ray aman-dreny missionnaire suédois zay misy resaka fitantanam-bola tsy nanjary tao amin'ny sehatra ny fiangonana anankiray zay sy tononoko anarana danois plutôt fa tsy suédois de nifona lay ray aman-dreny mpitondra fivavahana hoe mifona tompoko fa tena nanao adalany zay tamin'ny nanodikodina an'le vola natao zany le audity de tratra de zao navan'lay missionnaire danois ny any an-danitra ozy efa voavela fa ny atao tany mbola mila reglena iombonako hevitra zany mialatsiny aminareo aho zay mpade amin'ny santiraka tsika mpivavaka tsika fifoazana tsika zao tsika mpampiavana tsika zao non il faut régler les comptes c'est l'heure pour régler les comptes les factures nangalarina ty fireneny ty mivetavetaina ty fireneny ty misosena ty fireneny ty il y a pas de pardon sans justice et sans réparation. Dikan'zay ils doivent payer chaque eto à malfaty. Ils doivent régler leur compte. Isaorana justice efa manao ny asany. Fa ianareo mpitondra filoha mitodika aminao monsieur colonel Ladzaina. Débarrassez-vous de tous ces loups autour de vous. Débarrassez-vous de tous ces loups autour de vous. Tsy lavitra anao izy fa reo fantatrao reo. Ho tadidinao zao teniko zao mon colonel Rapitso. Raha sanatriaviny ka ho vangosan'ireo olona reo anao. Ary sans scrupule reo. Matoa nametraka statut teto maly hoe en politique il y a jamais de coalition, il n'y a que des trahisons. Zay ny règle d'or zay. En politique tsy misy zany coalition zany. Nasehon'ny olona rehetra hoe coalition e firaisan-kinany. Jereo zao le firaisan-kina. En cacahuète. Parce que efa samy manomana ny azy daholo ko. Za nomana fifidianana ozy le anankiray. Za lasa ministre ozy le anankiray. Za lasa mba filoana teny miram-pirenena ozy le anankiray. Bye bye coalition.
afaka mitendo ka inane tamin'ireny satria mpanohitra atsika dia tsy maintsy mila manao coalition. Mon œil. Il n'y a pas de coalition sans transition, Monsieur le Président de la République, de la refondation. Ireo olona zay milaza fa coalition aminao reo, ce sont tous des traîtres. Je vous le dis. Tena tianao zao rangaha miteny eto zao matotsy misorona miteny aminao Andriamatovo. Tsy misy coalition raha tsy misy trahison. Aoka ho tadidy zao teny zao dia ampahatsaivo ahy le jour sanatriaviny zany tanteraky io. Ohatra nisy rangaha mivanavana zay tao amin'ny Facebook tao ny teny hoe tsy misy coalition fa tsy maintsy raha tsisy trahison. Tsy voatsika mitondra teto ambony tany. L'histoire ne fait que se répéter tout court. Jereo tantaran'i Madagasikara. Izany tsy nanao coalition, hervelan'i Madagasikara, hervela Rasalamy, fa iza daholo mifandritaka tao. 73 députés, iny izy igny. Firesakiny iny izy igny. Fiaraha-mitantana amin'izao fotoana zao, io izy io. Da ifankahitany sika. Ka tsy aleo vedeny zao, aleo misy roa volana. Ay. Aleo izy tafiditra tsara. Aleo izy mahazo place tsara daholo. Dia aveo izy mivorivory any ambadika any manomana zavatra contre anao. Ka aleo mbola tsisy vokatra raha tsy afaka roa volana. Zay ngambany fa dia mbola mamerina ny antso antsika vahoaka malagasy rehetra. Velomy ny Anjomara, velomy sifflet. Any amin'ny tanàna antsika any. Tsika olon'ny fihavanana sy filaminana, misy tenin'ny soratra masina maranako azy hoe zay nahazo fahendrena avy any ambony dia mora lamina. Manake ny lamina zay omena antsika. Zay nahazo fahendrena avy any ambony dia mora lamina. Tsika olon'ny filaminana sy ny fihavanana. Kanefa koa rehefa tonga le fotoana hoe tsofiny Anjomara, dia tsy maintsy tsofina ny Anjomara mba tonga amin'ilay teny hoe mitenena ihany ianao izy, na iaino izy na tsy iaino, fa manasa tanana ianao rehefa avy eo. Fa raha tsy niteny ianao dia ho adiniko aminao ny rano izy Jehova. Za tsy te ho adinina aminah ny rano fireneko. Tsy te ho adinina amiko ny rano fireneko. Ka dia miangavy atsika vahoaka malagasy rehetra hoe atsika ity fireneny ity, tsy an'ny Assemblée nationale, tsy an'ny gouvernement tany Eritsalama, tsy an'ny présidence de la refondation de la République, any vahoaka malagasy aloha. Piasa atsika daholo reo. Isika ny patron mbola veriko foana zay mentalité zay. Dikan'izay ny patron afaka mandonda tabatra hoe il faut régler les comptes. Zay. Tsofiny Anjomara ary, raisy sary, raisy vidéo ny tianay kokoa raha vidéo, raha misy olona nareo tsaka 20, 30, 50, 100 vahoaka be any misy anareo any, organisez-vous dia alefaso dia ho avoaka atsika mba ho hitan'ny mpitondra hoe manana vahoaka ianao andamosinao raha tianao Andriamatofo, raha tianao. À vous de choisir. Soit ianao miaraka aminay vahoaka ka mieno anay vahoaka, soit ianao verivereny reo olona mpamadika tanindrazanareo sy mpikaraha manady. Sotra tompoko. Samita in'Andriamanitra. Vive la révolution.